Ampitomborantsika hatrany revana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Faly miarabantsika amin'izao alahady ny farany volana jona zao. Amin'ity maraina ity, mialoha ny andrenesantsika ny afatra dia manasa anareo hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy misaotra anao zahay fa nofoazonao indray ty alahady maraina ity, ka tsy avelanao diso anjara amin'ny teninao zahay. Ity ny mpanomponao tahaka ny Jeremia zay mangataka aminao ny ametrahanao ny teninao ambavako, ka haniraka ny serafima ianao hanendry ny molotro. Aoka tsy hisy faheren'olombelona ho voalaza afa-tsy ny sitraponao rery any. Mitenena toy ny fanaonao. Ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina zay akatsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsarany Marka toko 5, Marka toko 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 1:7. Marka toko 5 ny 1:20 ka hatramin'ny 1:7. Vaky toy zao rehefa hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nita atsambo kely indray Jesosy ka tonga teny ampita, dia nisy vahoaka betsaka tafangona teo aminy, ary teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray tamin'ny mpanapaka ny sinagoga, Jairo no anarany. Ary rehefa nahita an Jesosy izy dia niankohoka teo amin'ny tongony, ka niangavy fatratra taminy hoe, marary efa ho faty ny zanako vavy kely, andere mametraha ny tananao aminy mba ho sitrana izy ka ho velona. Dia nandeha niaraka tamin'izy, ary nisy vahoaka betsaka manaraka azy ka nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana. Fa voamaika ny hanarary kokoa azy. Koa rehefa nahare ny am Jesosy izy dia nakeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany, fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny ka tsaroany fa tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatra Jesosy fa nisy hery niala taminy, ka nihodina teo afovoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe, iza izany nanendry ny lambako zany? Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao zao vahoaka nifanety aminao zao, ka hoy ianao va iza no nanendry ahy? Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady torakovitra raha vehivavy satria fantany izay natao taminy, ka dia nakeo aminy izy ka niakohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Ary hoy izy taminy, anaka, ny finoanao na sitrana anao, mandehana soamatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka ny sinagoga nanao hoe, efa maty ny zanakao lahy, nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa tsy nahoan Jesosy zany teny nataon'izany, fa hoy izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga, aza matahotra, ninoa fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelany hanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jaona rahalahin'i Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo, ka hitan Jesosy nitabataba, dia ny olona izay nitomany sy nimaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe, nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty raha zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy, dia nitondra ny ray aman-dreniny zazavavy mba amin'izay olona teo aminy, ka niditra tao amin'izay nisy zazavavy. Dia nandray ny tanany zazavavy izy ka niteny taminy hoe, talita kumi, izany hoe raha adika,
ry zazavavy hoy zao aminao mitsangana. De nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka dia nandeha fa efa 12 taona izy ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatr'olona izany ary nasainy nomena hanina raha zazavavy. Amen. Fahagagana ao anatin'ny fahagagana. Izay no lohatenin'ity toriteny androany ity. Rehefa nanomana izao texte izao ao amin'izao toriteny alady maraina izao de tsy afeniko anareo fa ohatran'ireny zazalahy kely na ankizy madinika anankiray izay bitabitaka sy feno aravona rehefa nasaina hiditra ao anatina magazin feno kilalao. Ohatran'izay ny nanoarako ny tenako teo ampamakina n'ity texte ity. Rehefa tanareo reny ankizy hoentin'ny ray aman-dreny hoe ndao anao hoentina hijery kilalao zay tianao, de asaina miditra ao anaty magazin feno kilalao ianao, de asaina misafidy hoe iza amireo no tianao. Azo antoka fa io zaza io dia hosahirana tratran'le atao hoe embarras du choix, hoe iza no tiako alaina, iza no tsy ho alaiko, fa ohatrany tiako alaina daholy. Ohatr'izay ny toe-poko teo ampamakina an'ity texte ity. Mazava nefa ny afatry ny ray aman-dreny matetika hoe ray ihany no fidinao fa tsy afaka mifidy an'izy rehetrarehetra. De ohatr'izay koa manoloana zao texte zao de tena manan-karena zavatra horesahana antsika. Ary tiako tenenina daholo izy satria mahafinaritra, kanefany fotoanantsika voafetra. Ary ity tsy fampianarana soratra masina fa toriteny, ary amatoriteny alady maraina azy dia mifantoka amina lohahevitra anankiray. Azo lazany hoe sahirana de sahirana aina mitady ny safidy hoe aiza ny nanakombako amin'ity texte ity. Satria zao misy anome ohatra nareo fotsiny tsiron'ity texte ity hoe misy détail be de be tena mahaliana ato. Ohatra zao hoe jereo fa mitovy ny taona ny razazavavy maty 12 taona le zaza maty, ary 12 taona no nandeha hémorragie le ramatoa izay mikasika ny songotra avy amin'ny Jesosy. Misy dikany zany matoa précisen'ny mpanoratra hoe 12 ans le ramatoa nandeha hémorragie, 12 ans le zazakely natsangana tamaty. Piste anankiray zay, tsy détail tsotsotro zany fa misy antony. Point anankiray koa intéressant azo trandrahana dia lay teny Jesosy tamin'ilay zazavavy maty hoe talita kumi, teny hebreo izy io, mitsangana. De jereo tsara hoe talita kumi dia ampifandraiso amin'ilay ramatoa satria texte anankiroa reo mitovy. Le ramatoa mikasika ny sisin-damba ny akanjon Jesosy. Io sisin-damba ny akanjo Jesosy io tanareo le akanjo jiosy. Za manana le akanjo le akanjo jiosy manokana iny talit no anarany, talit. Zera tsara le Jesosy tare amin'le zazavavy kely ny teny hoe talita kumi dia nitsangana le zazakely maty zanakavavin-jairo. Ile vehivavy mandeha raha kosa nikasika ny sisiny akanjony, io akanjo atao hoe talit amin'ny teny hebreo, dia nitsangana avy ao amin'ny tsy fahasalamany koa io vehivavy. Hitanareo am'izay io le mahatonga amin'ny teny aminareo hoe tena sanganehana hoe tsy hitako hoe inona no atao fa tiako ho zaraina daholo zany rehetra zany, kanefa ny voafetra ny fotoana ka dia tsy afaka ny anao an'izay. Ary ity no zavatra mahavariana, sady tsy lay zaza 12 taona no resahako androany na le lamba, fa zavatra hafa mihitsy no mba tiako hisarihana ny saintsika mpanaraka ny logos. De izao mety zavatra mety tsy nieritreretin'ny sainao teo ampamakina an'le texte, jereo tsara fa fahagagana anankiroa no fahagagana roa ao anatina tantara anankiray. Zay le hoe 2 en 1 ozy izy fitentsika tandareo zao le ohatra karazana formule na savony 2 en 1 zany hoe zavatra roa ao anatina produit anankiray. Ny texte atsika eto dia milaza fa Jesosy dia hanasainy Jairo
teny ampandehanana andeha hametra tanana amin'ny zanany vavy zay marary. Zay ny programan Jesosy. Zay ny tao anatin'ny agendan Jesosy. Raha ataontsika hoe nanana agenda zany Jesosy de hoe programan Jesosy io andro io dia namaly ny fanasana nataony Jairo hametra tanana amin'ny zanany vavy marary mafy ary efa atahorana miaina. Tsindrina tsara zay a. Jesosy nasainy Jairo handeha hametra tanana amin'ny zanany vavy marary mafy efa mialaina. Ny akamaroan'ny mpitory-teny rehefa mitory an'io texte io de miazakazaka avy hatrany any amin'ny faran'le texte le Jesosy nanangana an'le vehivavy tamin'ny maty. Zay tsy diso akory hoe jereo ny fomba nanangany any azy no baikony fotsiny de nitsangana. Izaho ndray tsy le farany no miinteresse androany, tsy le Jesosy nanangana an'le zazavavy tamin'ny maty no miinteresse fa ny mialohany zay. Leo anelanelany ny fotoana zay nilazana tamin'ny Jesosy andao hoany sy eo anelanelany le fotoana farany izy nanangana maty. Eo no ny captiver ny attentionko androany. Inona le izy? Teny ampandehanana Jesosy no nanaiky ho rebrebena. Zay le izy a. Hoe indro nisy problema hafa tapaka nitsofoka eny anelanelan'ny programan Jesosy. Problema nitsofoka zay tsy prévu, imprévu izy tsika. Io le tonga am'le fitenitsika hoe fitombita tsy maleo ny sampony. Raha ny zavatra misy eto de hoe urgence. Mila miazakazaka aingana Jesosy hamonjy ohatran'ireny mpiasan'ny urgence reny ambulance hoe misy olona marary mafy mialaina milanao. Dikan'izany tsy tokony hiretareta Jesosy mandeha. Tsy tokony ho perturbe manaiky ho erengelen'ny olona hoe andao kely fa misy an'izao ato fa andao. Non, priorité andana vonjeo malaky ny marary. Eo no tiako sarena saintsika hoe Jesosy nanaiky mbola hifampiresaka amin'ny olona marary, tsy de en danger loatra fa marina fa misy hémorragie fa mbola afaka miandry ane io e. Mbola afaka hoe alao avy any miverina miresaka tsika fa mbola mijanona koa ty Jesosy raha olona. Au lieu de hiazakazaka mijanona izy. De nantany iza ny sitona teo, iza ny olona nikasika teo. Fa ina ary ty ataony Jesosy ty e? Zany ve no mahamaiky? Tsy miamonjy an'ity zazavavy marary mafy ty ve ny tokony ho hiazakazanao fa mbola lozanao miresaka man'olona eny an-dalana indray. Io ny ano mahasarika andro any fa tsy lay Jesosy nanangana tamin'ny maty. Mety ho gaga ianareo fa izany ve de anaovanao tory-teny paster? Oui, hitanareo ny antony. Jésus se laisse perturber par une femme. Ary teny grave. Olona zay tsy tokony ho andaniany Jesosy fotoana no andaniany fotoana. Fa ny olona tokony hiazakazany ohatrany tsy maharototra azy. Averiko. Olona zay tsy tokony andaniany fotoana, handaniany fotoana. Ary ny olona zay tena mila azy maika, toa tsy rototra izy. Tsy andriko tsara toa. Satria nahoana araka ny lalàna jiosy de zao ny vehivavy misy hémorragie na misy règle fotsiny azy dia tsy lazareo maloto amin'ny lalàna levitika, tsy mahazo mikasika ny raby na ny mpisorona fa maloto. Donc zany io vehivavy io tsy tokony ho teo mihitsy. Ary zay natonga an'io vehivavy io nangovotra rehefa niteny Jesosy hoe iza no mikasika. Ny napatahotra an'le vehivavy de satria fantany tsara fa voarara araka ny lalàna hoe ny olona misy hémorragie tsy mahazo mifangaro amin'ny olona ary indrindrandrindra tsy mahazo mikasika amin'ny ny olona tahaka Jesosy reny. Eto zany sady efa imprévu nanelingelina nanakorotana ny programan Jesosy no faharoa olona tsy manana droit, tsy manana autorisation ho eo nefa ny mbola eo. Doublement problématique zany. Double problème.
averiko jesosy prévu andeha anasitrana ny zanakavaviny Jairo no nisy nandrebireby teny ampandehanana. Zany hoe ohatran'ny olo anankiray andeha zany de ohatran'ny hoe hitanao hoe tobilan'ny ambulance reny na tobilan'ny pompier mihazakazaka araka ny lalàna de hoe tsy azonao bloquena reny tobila reny fa priorité ny ambulance, priorité ny pompier hamonjy voina. De imagine hoe enao zany ohatran'ny ambulance handeha hamonjy voina no misy manajanona eny ampandehanana de hoe avy aloha tsika iresaka kely fa misy olana. De tokony hiteny ny ambulance hoe tsy mahamaiky zany fa misy olona mila vonjena aloha fa rehefa avy eo miresaka. Or Jesosy nijanona. Tsy conscient ve Jesosy hoe en danger ane les âges. Mais pourquoi il traîne les pieds? Fa maninona Jesosy no ela? Maninona Jesosy no tsy rototra? Maninona Jesosy manaiky ho rebrebena? Ary non seulement manaiky ho rebrebena fa rebrebeny olona zay tsy tokony ho eo, satria vehivavy mandeha hémorragie tsy mahazo mifampikasokasoka amin'ny olona araka ny lalàna jiosy. Ary inona ny vokany? Grave ny conséquence misy fomba fitentsika hoe tsy taitra tsy maika kanefa tsy tara, kanefa trop tard. Tsy taitra Jesosy, tsy maika Jesosy, tara loatra, maty any le zanakavaviny Jairo. Io no tableau tiako aseho anao am'izao toriteny zao. Jesosy nasainy Jairo hamonjy ny zanany vavy, marary mafy mialainy. Zany hoe mila anao maika de maika zany i Jairo. Or Jesosy mbola nanaiky ho rebrebeny olona teny ampandehanana, ary non seulement nanaiky ho rebrebeny olona teny ampandehanana, fa mbola nyrebrebeny olona zay tsy tokony andanina fotoana satria olona maloto araky ny lalàna jiosy, vokany maty ilay vehivavy, ilay zanakavaviny Jairo zay tokony miazakazana. Io zany ny texte atsika zao. Zao ndray manasa anareo focus eo amin'ny izay ataotsika hoe erreur na ny erreur na ny dégâts nataon'ity vehivavy mandeha raty. Za tsy misarika ny sainao any amin'ilay fahagagana, fa za ndray misarika ny sainao hoe inona ny erreur an'ilay vehivavy mandeha raha sy inona ny dégâts vokatry n'io erreur-n'io. No nataon'ity vehivavy ity no nahafaty ny zanakavaviny Jairo. Mbona azo no vonjena tsara le zanakavaviny Jairo, fa no ny adalàny'ity vehivavy mandeha raha ity zay nanembatsembana ny programme Jesosy no responsable tamin'ny fahafatesany ilay zaza. Raha nisy tribunal zany ka nametraka fitoriana i Jairo, imaginons le izy, imagination ho anareo zay mpijery le film Chosen de ohatrohatrany style ny Chosen iny manome fa imagination mba hahafahana manana réflexion, tsy hoe tantara foronina, mba hahafahan'ny mpijery fa imagination dans un but d'une réflexion. Imaginons zany ohatrany aty amin'ny tany mandroso aty rehefa misy ohatra zany ka misy procès dia en tort le vehivavy satria vokatry ny fanembatsembanany an Jesosy no nahafaty ilay vehivavy, ilay zanakavaviny Jairo. Ka raha verina amin'ilay texte atsika hoe raha io vehivavy io zany no jerena ny toetsay ny attitude any vehivavy io dia vokatry ny fitavozavozany le vehivavy io, vokatry ny erreurany, vokatry ny maladresany nafaty an'ilay zanakavaviny Jairo. Inona ny tsoahana anatin'izany? Zavatra anankiroa no ho tsoahantsika. Voalohany, mahakasika an'ilay vehivavy aloha. Isika zao zao zay zao nitanareo zay le mason'olombelona mpanota. Zaho anaty zany zaho ataoko ohatra velona. Tsy mitovy amin'ny fijeriko ny fijerin' Jesosy.
ny an jesosy au lieu de hoe melatany fahazamanelingella zaza dalaina raha tsika zao atao amin'ny toeran' jesosy hoe misy asa maika be ataonao de misy olona hoe azafady kely aloha fa mba misy azao de hoe mba hitany aloha fa za be asa zaza dalaina tsy prioriterako ianao fa indreny zany raha ntsika olombelona jesosy tsy nanao an'izany tsy hitan' jesosy zany erreur an'ilay vehivavy zany c'est une erreur, c'est une faute grave ce que cette femme a fait. Oui, faute araky ny lalàna, faute nafaty an'ilay zazakely aza minimisena zany no nataonyity vehivavy ity no nafaty an'ilay zaza satria ela loatra jesosy teo aminy resaka taminy ny dega nateraky ity vehivavy ity kanefa jesosy tsy mahita an'izay zavatra tokana no hitan' jesosy envers n'ity vehivavy ity ny fahoriany ny fahorianyity vehivavy ity zay araky voalazany soratra masina eto hoe efa nandany ny fananany rehetra nandritra ny 12 taona no ity aretiny mandoza ity ary io aretiny mandozany io de sady non seulement nanembatsembana ny fiainany ka natonga azy harary fa natonga azy koa voilikilika teo anivon'ny fiarahamonina satria ny olona tratran'izany aretiny zany dia tsy nahazo mifangaro amin'ny olona voilikilika ara-piarahamonina voilikilika ara-pivavahana ihany koa tsy maintsy mipetraka à l'écart de la société izy tsy afaka mifampikasokasoka amin'ny olona tsony izy efa toy ny maty mihitsy izy zay ny tiana teneniny no se sentir isolé marginalisé tsy afaka nandeha mivavaka any amin'ny tempoly satria amin'ny lalàna levitika ny vehivavy tonga fadibolana tsy mahazo miditra ny tempoly mandritra ny fadibolana mbaika moa fa ny vehivavy misy hémorragie tsy mahazo condamné imagine hoe 12 ans ty vehivavy ity no isolé tsy mahazo an'izany rehetrarehetra jereo tsara ny priorité an jesosy ny atsika na ny jesosy ny fahoriany ty vehivavy ity pendant 12 ans navesatra taminy noho ny fahafatesan'ilay zaza 12 taona tsy fantatro razo nareo zany raisonnement jesosy zany tena tsy mitovy na tsika zao de cas d'urgence misy fahafatesana misy risque de mort io ny azaka zany ity misy olona ao anaty fahoriana lalina nahitra ny 12 taona ary non seulement 12 taona ao anaty fahoriana lalina fa tena toy ny efa maty mihitsy efa maty nahitra ny 12 taona azonareo an-tsaina ve ny fahorian'ity vehivavy ity misy teny frantsay anankiroa no ampiasaiko ato hoe douleur et souffrance tsy mitovy reo le douleur de le aretina marary arabatan'iny fa akohatry le douleur dia niteraka souffrance enjana taminy zany inona le souffrance tsy resaka fizika tsony eto fa le souffrance fahoriana lalina matahotra foana isaky ny voky ny trano sao dia hotoran'olona vato satria olona maloto tsy mba afaka mandeha mivavaka ohatrany olona rehetra tsy mba afaka miverina ny fiainam-piarahamonina ohatrany olona rehetra zany hoe tena fahoriana mangidy lavitra noho ny fahafatesana azy io souffrance n'io vehivavy io no hitan' jesosy tsy de le aretina loatra areto no tiako atongavana amitsika hoe tsy ny douleur physique tsy ny problème atsika loatra no hitan' jesosy ao amin'ny manjoatsika fa ilay souffrance ao ambadiky ilay douleur io no hitany ary io no naha onenan' jesosy zay ny point voalohany ny point faharoa zay hitako hoe important ihany koa de eo amin'ny attitude an' jesosy indray teo tsika miresaka ny attitude an'ilay vehivavy ny toetra an' jesosy to tsy rototra to tsy taitra to tsy mikorapaka
manoloana ny antso vonjy ny jairo fa maninona jesosy ny tsy rototra fa maninona jesosy ny tsy taitra nefa zava-doza koa ary urgence otsika tsy hoe olona marary ny tazo na olona jamba fa olona ambava ao ana fahafatesana ary zaza fanontaniana mipetraka de zao move jesosy ny minimiser an'le situation any avy hatrany ny réflexe tsika est-ce que Jésus minimise la situation de Jairus move jesosy nanamaivana na nanao tsinitsinina na tsy miconsidere ny fahorian'ny jairo hamarina zay fanontaniana zay dia tonga atao an-tsaiko tantara anankiray mitovitovy fa tsy sahala mitovitovy amin'io fa ho lazaiko aminareo eto de ny tantara ny lazarosy tadidinareo tamin'ny lazarosy narary mafy lazarosy de nanafatra am' jesosy i marta sy maria hoe lazao jesosy fa marary mafy nylay sakaizany tao anatin'ny eritreritry marta sy maria hoe raha vao mare zao jesosy fa marary mafy lazarosy ilay sakaizany de ikoropaky izy hiazakazaka izy satria sakaizany io ary zay mitetiky marta sy maria hoe ampio hoe le sakaizany ina moa le mahasakaizany azy satria isaky ny makany jerosalema jesosy dia tanàna fandalovan'i jesosy makany betania nisan'ny marta sy maria zany hoe toerana fanaovan'i jesosy escale ao foana jesosy karazana gîte d'étape ao foana jesosy no matory amin'ny alina donc c'est une famille privilégiée fianakaviana ankohonana nahazo tombony manokana satria ao foana jesosy no mivantana misakafo ary matory hitatsika tamin'le tantara le hoe tsy mampaninanao ve ny fahitan'ny rahavavy koa tsy izy lozany miainonao eto zany efa manao raharany an-dakozia zany hoe ahitantsika hoe jesosy efa pakao foana dia mpikarakara azy anisan'ny tao lazarosy iny tadidinareo ny tantara iny inona ny zavatra ny tranga tsy rototra koa jesosy namonjy any lazarosy tovy am'ty tantarany zanaky vavon'izay reo ty au lieu de hoe oay marary mafy lazarosy noaingana atsika hamonjy azy mijanona teto am'ty vehivavy ity zay mbola mba nandeha ihany jesosy fa voasembatsembana teny am-pandehanana de tara vo tonga zany hoe mba azony zany hoe misy excuse ihany na de ataontsika hoe inexcusable satria tokony mandeha malaky izy fa mba tonga ihany izy fa tamy lazarosy pira no lavitra am 4 jours après jesosy vao décide andeha hoany les situations nefa ny grave les situations nefa ny urgente jesosy tsy taitra non donc 4 jours vao makany manaova mise en situation anao rainao teo am placen'ny marta sy maria normal be fanomezantsiny marta sy maria rehefa tonga jesosy raha teto ianao tsy maty ny anadahaka c'est comme si dire hoe zao ve anao vao tonga tsy nahataitra anao ve ny fahorianay tsy naharototra anao ve hoe narary mafy ny lay sakaizanao zao ianao vao tonga zay midika any jesosy anefa tsy rototra 4 jours après tena il prend tout son temps zay izy vo tonga ary efa voalevony hafa koa raha hoe mbola teo ambohitra ny razana ohatrantsika malagasy rehefa hoe ho anay mipetraka ty ampitananomasina na olona mipetraka mila ravinahitra de sanatria misy fianakaviana maty nodimandry dia manafatrafatra hoe aza mbola levona aloha ny razana raha tsy efa tonga zahay de etreto hoe tsy mahatratra fandevenana zany amy gasy faran'izay mangidy jesosy sady non seulement tsy tonga tamin'ny ora zay nilana azy fa namila fila 4 jours vo tonga faharoa sady tsy mba namonjy an'ilay fotoam-pandevenana efa any apasana maimbo izy vao iny izy avy any miteny hoe sakafo ny fasana tsy haiko loha ianao raha ianao tao amy toerany marta sy maria tena za samy tena fa mety nanompa ianao na mety tonga de nyfanao totondro hoe fa ianao ve olona daly zao anao vao mody hoe sakafo ny fasana efa maimbo izy zao taiza ianao tamin'ny ora nydona tsy hita taiza ianao tao anatin'ny ora mangidy sarotra atao tsy hita zao anao vao modimody mitomany satria nitomany jesosy teo ambaravarany fasana mety tsara velatsy oui
tsy aza malaky manometsina ny marta sy Maria fa toetratsika zany zavatra mety hitranga ka eto noraisiko ty tantarany marta sy lazarosy ity ampifandraisiko amy tantarany jairo na de tsy voalaza miaraka ary reo texte roa reo fa noraisiko satria hitako hoe tena mifanazava tsara reo texte roa reo ary eo am'izay le fanontaniana inona ny zavatra tsy kavitrareo inona ny constat hitanareo eo amin'ny fitovizan'ireo tantara roa reo na ny lazarosy izay tsy narototra an Jesosy ny aretiny mangidy fahafatesana zay vo tonga sy ilay zanakavaviny Jairo izay narary mafy tokony novonjena ary azo novonjena tsara fa tsy narototra an Jesosy koa fa mbola nao zany resaka taman'olona teny an-dalana koa raha olona de faty novatamina fa tsy zaza velona intsony ireo no zavatra miaraka eto inona ny résultat catastrophe fahafatesana eo mpiainonareo an'izany tantara zany no ve tsy misy zavatra manako be any anatinareo any eo mpiainona am'izao fotoan'izao ao anatin'ny histoire personnelle nareo tsiraray zay manaraka mivantana eto na ianareo manaraka am'diféré mo ve tsy hainonareo misy zavatra mamelovelo any anatinareo any am'izany ka zany hoe ohatrany kako zany zavatra zany a impiry isika reo no confronté amina situation ohatry zany misy fotoantsika mieritreritra hoe misy zavatra urgent ty Jesosy mila ny intervention-nao zao de zao fa grave ty situation ty mety isy fiatraikany amin'ny fahasalamako mihitsy mety hanimbotra ny aiko mihitsy mety handrava ny asako sur le plan professionnel mety hanimba ny fiainako ray manontolo no zany zao mihitsy ny fotoana tokony hidira Jesosy atsetra satria urgent or inona ny zavatra mitranga y a rien qui se passe to tsy sinina ianao anefa efa tena andrano ny maso mitoloko hoe potsina sy fijalian Jesosy tapitra mitenenina dolo ny fianakavianao ny namanao mpiara-mivavaka aminao ny pastera hoe mba eto mbavaka fa tena miady mafy aho ao anatin'ny ora mangidy aho zao ny ilako an Jesosy or Jesosy mangina tsy hainonao ve hoe karatsika zany zavatra zany Jesosy mangina to Jesosy tsy rototra to Jesosy tsy maika nefa misy loza mitatao eo aloha eo valiny eto am'ty texte ity no ahitatsika zay mety ho valiny amy kany ty vehivavy voany hémorragie ty sy ilay zazavavy maty zareo tsara tiako sarena am'izay ny angle atsika amin'ny famakina le texte Jesosy dia manana ahoana zany mialatsiny ataoko am'teny frantsay le izy Jésus a toujours une autre idée derrière la tête ianao no manana ny fandaram-potoananao hoe eto no tokony hisy ohatry zao satria zao Jésus il a une autre idée derrière la tête ary inona le idée eto inona le ao an-tsainy Jesosy eto io le lezaiko teto hoe io le loha hevitsika hoe miracle dans le miracle zany hoe zavatra anankiray fahagagana anankiray micréer effet domino zany hoe misy zavatra hafa kitian Jesosy izay icréer effet hafa zay tsy neritreretinao fa miregle an'le problème anao rehefa avy raha ataoko amin'ny sarisary any ohatra mba ho azotsika tsara de ohatra ny olo anankiray hoe ity misy lala manivaka mandeha am'le lalana mba ho tonga haingany ianao any amin'ny alehanao amy GPS misy an'izay voici le chemin le plus rapide enao anefa ny hoentin'le chauffeur hoe non alohatsika somary aty ny lalana de ho zany hoe manalavi-dalana iny lavitra be ny lalana iny
tia manivaka rapida kokoa de ozy le chauffeur hoe eny tompoko fa zaho mahalala ny antony andaotsika ty satria misy zavatra hafa eritreretiny eo eny ampandehanana anao ay ny ilaina le nandeha am'le lalana miolaka satria le pneu misy problème amin'iny lalany riny tsy misy vulcan ny menaka efa manomboka mitete ary ny olona koa nona anaty tobila de hoe misy mpivarotra amin'ny lalan'iny tout ça zay vao nandeha ary fa raha nandeha am'le lala manivaka dia ampanina tena andalana maty mosary ny olona ary ny tobila bloqué samyzay sary zay no tiako tenena hoe miracle hafa zay tsy nieritreretinao aloha no ataony Jesosy zay tsisy ifandraisany am'le zavatra nandrasanao zavatra hafa ndray no vahany Jesosy fa tsy le zavatra notadiavinao or iny zavatra hafa no vahany iny iny no clé ny créer effet domino be deaibe eo amin'ny fiainanao rehefa avy eo io le hoe un miracle qui en cache un autre miracle ao aloha Paoly apôstôly ny am'izany ao amin'ny Efesianina toko fahatelo vakitsika kely ny hevitry Paoly Efesianina toko fahatelo andiny fa 7 andiny faharoapolo Efesianina toko fahatelo andiny fa 7 sy ny andiny faharoapolo ny anaran'i Jesosy ary hahalala ny fitiavan'i Kristy ny anaran'i Jesosy ary hahalala ny fitiavan'i Kristy zay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenoana an'Andriamanitra rehetra ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho zay rehetra angatahintsika na heverintsika aza araka ny hery zay miasa ato anatitsika mahavita mihoatra noho ny eritreretintsika za tena samy teny amintsika fa raha ohatra ka io Andriamanitra io namaly vavaka atsika en fonction tonombavaka zay nataotsika rehetra zany hoe izy zany ataotsika hoe soi-disant imaginons io Andriamanitra io tsy mahatakatra lavitra fa ohatrany hoe zay mahatonga amin'ny teny aminareo hoe aza mpitoviana amin'ny sampy Andriamanitra na koa aza mpitoviana amin'ny le génie amin'le lampeny Aladin nareo va mba nahita le dessin animé Aladin iny le dessin animé ny Aladin iny misy lampe magique de rehefa kasokasoanao le lampe magique de mivoaka avy eo lay génie bleu iny izy mangamanga le ranga de ina miasan'le génie zaho izy izy esclavenao eo tsara izy génie fa esclave ary génie bête ina mabety azy izy tsy mahafantatra zay manjo an'ilay olona fa de hoe teneno amiko zay ilainao fa hovahako izy kosa aloha de hainy daholo zavatra rehetra de miteny am'izay Aladin za mila an'izao 3 vœux ihany no azonao angatahanao zay izy le génie premier vœu de zay tianao mihitsy zay tiako mihitsy ve ozy Aladin de miteneny le zavatra tiany tanteraka tokoa avy eo iny zavatra tiany tanteraka iny créer problème hafa ndray de zay ola fa manino izy misy zaho izy le génie tsy anjarako zany ny anjarako de ny manatanteraka fotsiny lay nangatahanao ka tsy azonao mena tsiny aho izy le génie fa tanterako ny contratsika tonono ndray deuxième vœu-nao bon réglé o ary ty problème ty fa lasa ny créer problème le zavatra nomenao azafady izy le génie tsy ny zavatra nomeko ny créer problème fa ny fangatahanao zay tsy nanananao kajikajy ny créer le problème ka raha io tianao vako de ovahako dia mivahan'le génie indray ny problème faharoa vokatry lay vaolana ny eritreretiny Aladin arao tsara dia faly de faly Aladin zay ambazay ahay iny rehefa créer problème fa fahatelo zay tsy tao anatin'ny kajikajy ny Aladin tapitra ihany le 3 vœux or izy mba mieritreritra vœux maromaro samihafa lany tam'le anankiray iny satria lay vaolana ny eritreretiny Aladin tsara efficace urgent dia ny vao maiky nangady lavaka ho azy havako
mitady an' jesosy ho genie ve ianao sa mitady an' jesosy ho andriamanitra samy hafa zany fantatry ny rainareo zay ny an-danitra zay tokony ho anareo sa ianao sa izaho no mila manao dicté an'andriamanitra hoe zao ny tokony ataonao so de zay mila itsika nitadiavitsika dia andriamanitra à notre service un Dieu esclave de nos désirs. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons pas un Seigneur. Tsy mila andriamanitra, tsy mila tompo isika. Fa nitadiavitsika dia isika mila andriamanitra andevy. Le hirakiraka. Mba jereo zanako any ananina zay jesosy mba taio izy mba jereo ny tanimbolonay fa misy mangalatra ny ovinay ndana mba ataovy karakarao ny ray aman-dreniko arifa be antitra fa sahirana mba ataovy zao zay on est des patrons dia andriamanitra hirakiraka ok fa ny fantanina mipetraka dia zao ianao ve mahalala ny tena urgent aminao ianao zao miteny hoe ito ny tena maika êtes-vous sûr tena azonao antoka ve fa io zavatra zay hitangosiranao am' jesosy maraina ataondro arivo io no tena urgent mahamaika raha le texte anjaratsika eto dia jesosy mahita ny urgent kokoa izay tsy manamaivana fahorian'ny jairo izy tonga ihany izy rehefa avy eo nanangana le zaza tamy maty fa izao misy problema hafa maika alohan'io zay tsy tao anatin'ny eritreritra ao fa io no fototry ny problemanao rehetrarehetra izay le hoe mihoatra lavitra no nangatanao no ataony isika mantsy ozy izy ny fiteny frantsay zay nous ne voyons que juste que le bout du nez zay eo ambanin'ny orontsika ihany no hitatsika zay takatry ny masotsika hoe atryriny farany hitako ery amin'ny farany rindrina ary fa ny ao ambadiky ny rindrina eo tsy ananako donné tsy ananako information fa ny andriamantsika rehefa niainy ny vavakitsika dia eo alohany daholo ny hoavinao ray manontolo eo alohany daholo ny mombanao ray manontolo eo alohany daholo ny dossier-nao ray manontolo ary ny fiainanao dia ohatra ny tranokala tanareo ny tranokala voakitiana ty anankiray ty de mihetsiky ty ray ty voakitiany ty ray ty de mihetsiky ty ray ty voakitiany ty ambany ty de mihetsika ty de ianao mieritreritra hoe ato ny tokony hovahana aloha de ozy izy jesosy hoe ok hovahantsika ty fa ianao ve mahalala ny dégâts ateraky ny ty amy reto za ny proposé anao jesosy hoe aleo aloha le ato aloha tika ty mahamaiky ty ny materia ty ny mahaporitra asanazonareo ty katonavana un miracle caché derrière un miracle zany hoe jereo ny ao ambadiky ny fahagagana zay ataony jesosy ary le fahagagana eto tsy hoe fahagagana hoe wao mahavay mahay zavatra jesosy fa gaga ianao hoe tsy neritreretiko izy zay ve ny prioritaire jesosy iny le mahagaga talanjony ianao hoe wao j'ai pas pensé à ça tsy neritreritra an'izany mihitsy tsy nandalo mieritreritra koa izay ny hoe misaora manana an'izany andriamanitra zany fa raha ohatra ka nytonom-bavaka zay nataotsika rehetra ny tonga de nakatoavin'andriamanitra arabaky teny ohatra ny natao tamin'ny le génie potika ny fiainanao tena sako miteny an'izany imagineo nge hoe nyvavaka ataonao rehetrarehetra noenon'andriamanitra daholo ary ny exécuté daholo potika ny fiainanao sako miparea zany 100% ianao zao mieritretra hamirapiratra ny fiainako zao fa mivady daholo ianao tsy mahalala ny dégâts teraky n'iny rapitsy fa ny androany no hitanao oui le dégât ateraky n'iny ka dia zay le hoe fantatry ny rainareo zay ny an-danitra zay tokony ho anareo noho zany dia amaranako zao toriteny zao dia vavaka fanaoko ity rehefa manoloana ny fahamporetana rehefa manoloana ny zavatra materiaho
ka to tsy hitako misy mangirana mihitsy de zao ny babaka zay ataoko Jesosy io omeo ny masonao aho fa aza ny masoko no ijerevako ny zavatra omeo ny masonao aho fa aza ny masoko no afahako mandinika zavatra fa rehefa izay no ataonao ary tena ataonao amin'ny fonao ary tena manaiky ianao tena heninao fa misy fitsarana any anatinao za tsy miteny mivaly problema satria eo am'izay ny fandray masina miasa aminao manazava anao ny zavatra rehetra ary eo ianao vao hoe so ihany ay ve raha nanaraka ny didoako Jesosy nanaraka ny kaprisiko Jesosy efa taiza nisy ahotry zay nefa za ao amin'ny convictionko de tena mety ty tena mipetrapetraka ty havako nous avons un Dieu créateur ina le créateur un architecte andro voalohany de nataonao zao andro faharoa de nataony lanitra zao andro fahatelo ary rehefa hitan'Andriamanitra tsara indrindra izany zany hoe mipetrapetraka ny asan'Andriamanitra tsy petatoko ohatrana atsika isika masy miréagira sur le moment miréagira sur le tas fa Andriamanitsika de Andriamanitra architecte un Dieu créateur zany créateur zany tena vita kalamina ny zavatra rehetra aza dino zay tsy génie ny Andriamanitra ao fa créateur tsy sampy ny Andriamanitra ao fa Dieu aza fangaro reo ny olona manompo sampy de zao mitady sampy izy hamany problemany fa le sampiny vendrana le sampiny tsy matakatra lavitra fa ay tia ny mely aminao de omeny le sampiny mahamaolana mialatsiny mampimety ana fotoanany kristiana ny sampy mahamaolana ny sampy mety mavita fahagagana fa ny sampy tsy mieritreritra hoe inona hitondra impact inona aminy ty zavatra ty fa baika izy ohatrany machine tanareo ny machine distributeur meo roa alina le machine tsy miasa aloha hoe sao de hiteraka problème aminy ty voly ty sao de hidira troso am'ty izy tonga de ozy ny machine ay omena roa alina ianao iny roa alina be debe ny tady an'Andriamanitra ohatry zany distributeur fotsiny ny sitrapony hoe tan ty heureusement que j'ai un Dieu intelligent heureusement que j'ai un Dieu sage qui pense à tout à ma place fa raha ohatra ka isaky ny misendoatra ty foko ty de ino no etiko amin'ny vavaka de ino no angatahako zavatra amin'Andriamanitra marina mafy amaranako zao toroteny zao satra de ho an'izay efa nijery le film Bruce le tout puissant tantarany Jim Carrey izy ty le film mampimely izy fa manasa anareo ajereo en famille alahady androany raha tsisy ataonareo de mba jereo sur YouTube gratuit raha feziko le tantara de zao nametsiny an'Andriamanitra Bruce hoe voaroka tamin'ny asany izy be debe ny zavatra simba teo amin'ny fiainany de nanometsiny an'Andriamanitra izy de ozy Andriamanitra taminy aveo izy vohitsaky ny camion satria vazavaza teny avoany arabe de vohitsaky ny camion dia niona tamin'Andriamanitra le Andriamanitra amin'ny fotoana io Morgan Freeman le acteur de ozy Andriamanitra hoe ina no anomezanao tsiny anao ozy Andriamanitra tsy hainao ny asanao tsy hainao ny asanao jereo reny zao ay ve ozy Andriamanitra d'accord andao arao izy afamadika ny rôle atsika omeko anao ny pouvoir ama-Andriamanitra ahy pendant tsy tadidiko un mois izay sa une semaine je me rappelle plus de enao no mandamina adresy toty ozy izy Bruce le tout puissant fa haiko mandamina an'io tonga de regleky dao ny problème zao tontolo zao tonga de en un claquement des doigts va dao ny problème ny olombelona rehetra ok d'accord ozy Andriamanitra io pouvoir anao ny fahefana mifota amin'ny toromasony Bruce le tout puissant satria ny réanimé nataon'ny hôpital de velona naverin'Andriamanitra velona zany izy de iny tokoa izy zay fangatahany olona rehetrarehetra satria izy no Andriamanitra de tonga pototsofa ny fangatahany olona dia nekeny daholo hoe le Andriamanitra koa ny adala za mba manana pouvoir ihany de tsy vahana ny problème fa tonga de vahana le lendemain miapitsony iny ihany ambony ambany zao tontolo zao satria irakoto ny vavaka mba ahazo loto
azo le euro million, i rasoa koa nangataka mba azo euro million, samy ekeny ny fangatana dia korotana aloha. Ao ndray sasany mampimely izy nangataka hoe romantika, mba teo romantika be izy amin'ny sipany na mivadiny dia nangatany ny volana mba anakaikikaiky kokoa mba andambolambonina an'le vehivavy, nikre tsunami tany amin'ny toerana hafa le izy. Ny sasany zany hoe ilay zavatra mahafinaritra, le zavatra tena mahamandona rehetra lasa cause de problème. Constat amin'ny farany zao Andriamanitra hoe alors mon fils, inona ny conclusion anao? C'était pas si facile que ça. Ny tiana tongavana tsy ny pouvoir no la clé, tsy ny fahagagana no vahaolana. Eno tsara, tsy ny fahagagana no vahaolana fa ny fahendren'Andriamanitra no vahaolana amin'ny fiainana. Fa raha fahagagana mahay zao tontolo zao, jereo ny scientifique mahay, fa jereo plus ny scientifique nanao zavatra mampitolagaga, plus zao tontolo zao ambony ambany, n'est-ce pas? Jereo le situation mondiale zao ny découverte, ny recherche nataon'ny olona ihany no créer problème azy. Or samy tolagaga, wow, alika ny vazaha ozy izy ny fitenitsika mialatsiny am'le fiteny, mahay raha ny vazaha, ok, mahay ny vazaha, alléluia, dera ho anao. Fa après ça crée quoi? Stress, burn-out, aretina, surconsommation, réchauffement climatique, la liste est longue. Raha ho any amin'ny mpahay zavatra koa tsika de vola koa dia mahay fagagana tompoko ohatray. Zaho tsy mandany zany vita ny manao zavatra mahagaga, fa avy eo inona mitondra ino zany? Ny tiako tenenaka zao, tsy any amin'ny hoe hainy Jesosy ve ny mamanty problemako ty, c'est pas là la question. Vitan'i Jesosy ve ny manasitrana ny aretiko, c'est pas là la question. Vitan'i Jesosy ve mamany problemako arabola, c'est pas là. Or zay ny toroteny tianareo, oeto ty zay mararinareo sotraniko, oeto ty zay mana problema omeko vola. Tsy any ny problema, fa izao inona ny fahendrena andaminana ny fiainan'ny rakoto. Tsy misy mitory-teny an'izany tsisy manambara an'izany c'est la sagesse qui est la force créatrice et non le miracle. Io le zaka le miracle caché derrière le miracle. Ny tena fahagagana de tsy ilay zavatra miseho fa ilay fahendren'Andriamanitra ao ambadika iny no mampitolagaga. Rehefa avy eo izay le hoe i mahagaga no anarany, i mahagaga no anarany. Le mahagaga tsy hoe nahavita zavatra fa hoe lalina ny fisainan'Andriamanitra, tahaky ny avon'ny lanitra sy ny tany sy ny lanitra sy ny tany melamela ny fisainako sy ny fisainanareo. Ny atsika amin'ny rehefarehefa amin'ny tany an'Andriamanitra avo de avo, tsika ihany no miteny avon'ny lanitra ka tsy takatro. Oui, noho zany anomboka androany, ne cherchez plus un génie pour régler vos problèmes, mais cherchez plutôt votre Père créateur. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika. Misaotra Jesosy io fa nosarianao ny sainay androany hibanjina anao fa tsy hibanjina ny zava-bitanao. Eny tompoko, ny zavatra vitanao io no mahamaika anay. Zao tontolo zao koa mahavita, Satana koa mahavita, raha olombelona koa mahavita tokoa, fa tsy mahatakatra lavitra, tsy lasa lavitra ny fisainana. Fa ianao le Andriamanitra Hendry, andrian'ny fiadanana, i mahagaga no anaranao. Ary zany fahagaganao zany, aoka io zany no hitan'ny masonay, zay vo ny zava-bitany fahagaganao. Hampitalanjona ny mandrakariva anao, havaky vavana ny mandrakariva anao, hoe hafa ihany anao Jesosy. Ifonanay aminao ny fanomezantsiny rehetra, ifonanay aminao ny sainay lomorona, ifonanay aminao ny teniteny foana naloaky ny vavanay, ka nilazana hoe tsy hitanao ve zao fahorinay zao, to tsy rototra ianao amin'ny manjoanay. Izay zay adala aza, izay zay ratsy aza ho ianao, mahalala ny zavatsoan'ny zanakireo maika mofa izaho. Ka dia ataovy matoky anao zahay, omeo ny fijerinao zahay,
omeo ny masonao zahay fa ratsy loatra ny masonay satria tsara loatra ianao. Miova ny fijerinay ny zavatra rehetra noho ny faharatsy anay, fa raha ny masonao no hijerevanay zany dia tsy hisy afa-tsy fisaorana, fiderahana no hipololoatra ny vavanay. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao rery andry Andriamanitray, zay anao zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Samita in'Andriamanitra mirary ny fitahin'ny tompo ho antsika mianakavy mame fotoana anareo raha sitrapon'Andriamanitra indray amin'ny heriny toy zao. Veloma tompoko.